Tantara indray miseho nosoratany Benjamin. Ireto avy ireo amelany tantara: Zoma amin'ny Rino, Ralala, Lanja ary Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy mandrindra ara teknika Mamiary Vony. Mana Tontosa, Nanja Razafin-Drakoto. Tsy mety angeletsy raha mala zao fanapaha-kevitra elahy zao e. Samba boay kely niara-nianatra zao ihany ve iletsy dia tsy ho amin'ny tsara no anizana amin'ny fianarana fa dia zavatra ratsy. Ny dadabe anareo nge ka katekista ihany ka ny vola lesy nozatry ny fiainana. Finga ny olona nome an'la sakafo any ambavalahy isan'andro hoe tsy maintsy miketrika aldira teo tavita. Io ny lalana hitako fa mety ary azoko vola. Mpanao ody, mpitay zola, mpamorika, zany veletsy mba asa tiany lahy. Ka meo vola ary ahy votako hoe masaintsainy any letsy no avy a. Maninona nefa raha mivavaka e? Maninona hoe lity? Mivavaka ho ah. Tsy mila an'izany mivavaka izany lity a. Efa nanao fanekena tamin'izay ny tompoko a ka tsy hivadika aminy. Jereo ny laty. Maninona? Jereo tsara. Fantatro fa vatsy sosarobidy iny e. Dia ino ve namarota lany fanavy amin'Andriamanitra? Ela be le resaka ramora. Isaraka eto ny diantsika rola. Ary aza miditra amin'izay zavatra toko tsony ela fa toko mahita. Tsy miraharaha na mpiara-mianatra ny ara-ninana ny manta sy masaka azy tsika. Velavy teo verany amin'ny elo ny safidy an'io lalana eo e. Manginy lahy aza tsabahany lahy ny safidiko. Ary ampafantariko an'la fa eto ampelantanako zao ny arena mazava. Topo eo ny angadiny lahy. Ary manomboko zao a. Raha vao miteny amin'ny kasika zay zavatra toko ela dia fahavaloko mandrakizay. Mazava lasa. Banjina eo ny fiainana feno fahatrany lahy. Tena mampalahelo ala ramala. Raha io mamindra fo aminy fa tsy fantany izay ataony. Tena tsy raronkono natao le fiarakodia teo iny e. Mbola any amin'ny 10 kilometatra tsy hidirana ny tanàna fianama dia fa maty. Sao ny bandy lasa mandeha tongotra fotsiny. Sofa maivana aloha ny entana dia tsy olana e. Tapaka hatramin'ny toromasoko fotsiny fianama tsy. Ary ahoana koa ary le resaky ny olona tao anaty fiara reny e. Fa maninona le izy no pitsipitsihana fa tsy lasaina mafy. Lasaindro zareo fa misy an'izany zava-miafo n'izany hoy ny ao an-tanàna fa tsy fantatra hoe zava-miafo n'inona. Aiza misy azy? Misy mitazona ve? Sady lasaindro zareo fa tena sarobidy be mantsy izy zany. Tena mila fanadihadiny zany fa sao dia mba mahasoa. Ao ambadika ty tendrombohatra ty zany misy ny toerana alehako. Ary inona reo olona mitangorongorona iny atapy tendrombohatra reo e. Aleo io tinana avy aty ambadika dia miakatra amin'ireo aro lava be akaiky ireo dia jerena tsara izay ataony. Sao ihany fa nitondra n'ity maso lavitra ity a.
omby izany. Jereo rety hilany efa vita fahatopatotra. Siora mihitsy afa ho zaraindreo amin'ny farany. Andraso hoe ariny reto ataony. Toa miankohaka eo amin'ny olona antitra be io daholo. Marina tsy manompo sampy le adalala reto. Savare sary vongana io fa tsy olona. Ohatry koa ty orana mainandro be ty. Sady misy rivotra be mifofofo izany. Finary ny vavahandreto olona reto. Andriamanitra ve sady voly. Dry hoay, fa tao janona sady le orana teo e. Oy le ty e, misy rahona amin'ny tambolombolona be io amboniny zareo io. Tena tsy azoko mihitsy ty zavatra ty marina ka. Ay. Tao misy zavatra mamirapiratra be reo ambony vato reo. Vinona koa reo. Reo fa miankohaka dia mitraka. Miankohaka dia mitraka. Mivavaka ve sa tsy mivavaka reto e. Rendray fa lasa nitsangana daholo. Aleo aloha tsy mihetsiketo mihitsika. Aiza ny fandehan'ireto midina ny tendrombohatra le ty ohatrandreny soavaly reny. So mba tsy olona kosa ary reny e. Tena tsy misy nijanona na ray aza. Andraso hoe ohatra ny tena olona ka. Ohatry fa le antitra be teo to tsy tsena liany. Iny angamba ny lehibe andro zareo. Tsy niaraka midina tamin'ireo sasany. Ary efa tifo daholo. Ary aleo amin'izay midina hijerena an'le zavatra manjelanjelatra be teo ambony vato teo aloha e. Fa nahagaga dia ity. Tena nanimba maso be mihitsy le azavany a. Nefa rehefa nitsangana le olona tsy olona teo dia tsy nanjelanjelatra intsony. Dada be marina, mandrosoa, saika ho any aminao mihitsy aho zao. Fanga fanarahana zany. Rezinga vinatolahy sa efa matory fa reraky ny dia. Mandreraka ary dada be a. Tiazoko. Mandreraka ahoana ary fanga ny adinareo nefa zao ndray vao miona. Isitsy zany ry dada be va. Tsy nentininana konga. Nefa dia efa nanao 14 ry tao anaty telefona hoe andrahoy akoho gasy. Sy mbola tsy tonga reny ianao a. Izay mahavaky ny lohako eto. Dry fangatsy efa hoe tamin'ny maraina ny ala tany. Za zao efa nieritreritra hoe lan'le zalahy iny ny lavitry ny lohany. Sady amin'izay ange tsy mandeha ny findainy ry dada be. Nandainga angamba izy ka. Efa 12 atoandro ange zao e. Ho avy eo izy rehetra. Efa ny an-dalana any izy. Foana koa ny afantarany dada be an'izany. Raha ny fahitako azy taty faran'izay ngerikala kely dia olona tena matotra. Tsy mba tian'izany mandainga alainga izany izy. Ka izay no lazako hoe efa ny an-dalana any izy zay. Ary aza sosotra melohan'ny fotoana ery. Ndray ariko. Ary hono ary dada be a.
Maninona ho raha andehanana eny amin'ny Ramalapitaiza mba ho jereny amin'ny skidy sao dia mba nisy zavatra nahazo azy any e. Ninona any? Andriamanitra ny zavatra etra fa tsy mila makany. Ary matoky moa an'le nahary ianao e. Aza mitoky amin'olona izany fa tsy mahasoa antsika izany. Ka i Ramala ngery dadabe no nitaiza sy nahitana zava-tsoa teto an-tanàna hatramin'izay e. Andriamanitra reny natoa an'izao antsika e. Izy no nanome ny rivotra iainana maimaimpona. Misy ange izao any amin'ny hopitaly lehibe any mividy rivotra iainana e. Na ny atao hoe oksizena. Izy koa no manome ny masoandro, ny rano sotroina. Sahoana osikala kely. Ny aloha dia Ramalapitaiza mpanome torohevitra ho ahy e. Andrikako eo. Izy foana miaro amin'izay zavatra mitady ataon'ny olona toy ny mosavy, ny vorika, ny ambala velona, ny fandika, ny raodisa ny sisa e. Zao azo jereny dadabe fa salama tsara mihitsy. Tsisy afa-tsy ny anjelin Jehovah ka no miaro ny olona izay matahotra azy e. Aza koa ve moaleo dioka ny dadabe eto e. Ka izany no marina ry kiala kely. Andriamanitra daholo ange nanao an'izao rehetra izao e. Araka ny teniny hoe any Jehovah ny taniny sy izay rehetra eo aminy. Eno ahy e. Dia ahoana ho izany dadabe reo zava-mahagaga eny tendrombohitra Ramala? Tendrombohitr'Andriamanitra eo anaka fa tsy Andramala zany a. Nangalatra izy. Ka ahoana reo mbola eo foana reo zava-tsoatra amin'izao e. Tsy fantatrao nga fa avena ange miainga ny fibaikona ny herin'ny fiarovana ety an-tanàna e. Indrindra ny herin'ireo vato mahagaga izay mamoaka hery manokana tsy hay toerina. Zao aloha izy anaka. Zao izy mbola mahery vaika araka ny teninao. Ary mipiasika an'ilay vato manokana lazainao a. Tsy izany no izy. Fa misy vato hafa izay vao fanandrify amin'ireo dia lasa mamoaka hazavana ireo vato ireo. Mino fa ho rava afaka fotoana fohy io toerana io ka hanjaka sy hamirapiratra eo ny voninahitr'Andriamanitra. Ho rava? Sanatria. Tsy misy maharava n'io tendrombohitra io sy ny herin'ny masina ho aminy izany raha mbola eto ambonin'ny tany. Tena manopo sampy le adalala reny. Ty zao ny toerana fanaovana zorona. Way, mbola misy raha velona be mihitsy a. Aiza ny tandrokombo mianto-kantona amin'reto vato lahareto e. Way, ary inony tsy vato vita ravitra itsy ambony itsy. Aleo aloha hikarana kely jerena. Gay, misy tolan'olona. Aleo eto ny hiana tsara. Tena tolan-jaza kely ty. Itsy zao ny karandohany. Manao sorona zaza kely koa zany le tsy sainy reny. Zaza nangalarina sa ahoana? Ary inony rehetra mitezam-bato misarona lamba menamena be retsy. Andraso aloso-kavana. Ohatray marina. Torazana. Efa mifono matevina dia matevina. Marina izany lazainao izany hoe tsisy maharava azy raha mbola eto ambonin'ny tany. Fa ny herin'Andriamanitra avo indrindra dia tsy hainy reseny izany. Ka aiza ary izany hery lazain'ny dadabe izany e. Toa mbola tsy hita hatramin'izao. Tena tsy mbola hita amin'ny masoko izay Andriamanitra lazainao. Jereo anefa reto fahagagana vita Andramala. Aretin'inona ny tsy efa nandalo fa sitrana avokoa. Na ny olona eto an-tanàna aza ange dia miaiky azy daholo e. Eny fa na dia hatrany ivelany any aza dia manantona Andramala daholo. Rehefa fantatrao tsara ny zavatra fen'io Ramala io dia ho tonga saina ianao amin'ny farany fa zavatra ratsy ny ainany sy ataony.
mba hafantatrao moa ireo ariana sarobidy eto an-tanàna Zinalainy avokoa. Maninona? Tsy samamaly mipona satria mahery io ity izy araka ny filazanareo azy. Raha mivoaka kely ny tanàna ianao dia mahita fa tranondramala avokoa ny tsara sy vaventy indrindra any amin'ny manodidina any. Omby amin'ny nakijana be no mipetraka. Izy manana ny tambary be indrindra. Avy taiza ianao, Ary jereo ny fiainam-poniny eto amin'ny toerana misy antsika. Tsy mahita ve ianao hoe mahantra daholo ny akamaroan'ny olona eto? Eny e, izay aloha dia marina e. Ka iza ange mpanao fahagagana e? Fandemen'ny sain'ny olona naika azy zany e. Ary hoana rojo. Ahoana ry dadabe? Nakaiza daholo izao ny tankininina, ny tambarinareo, ny omby efa ho apolony izay nikelezanareo aina. Nakaiza? Tsy nampela-tanandramala ve? Zany natao hoe politika ny devoly raha tsy fantatrao. Tsy mba mitondra ny olona ho any amin'ny fisatratana fa mitondra ny olona ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay sy ny faharavana. Dre, toa tsy mahateny ity kala kely. Eny tokoa. Ahoana tokoa ary izany? Tena tsy Andriamanitra kosa rangano tompondray ny fahatelo-voly sady mpamon'olona mipandriam-pakomby no mpanompo razana. Dia iza zany ny tena ivavahany reto eto e? Losifera sa Beelzeboba sa olombelona manana hery manokana? Sa misy miketrika zavatra hafa dia manao fombafomba toy izao? Ary alolo hojerena amin'izay ny zavatra nanjelanjelatra be teo e. Retsy mipetraka amin'ny vato efa voavoatra retsy. Inona ry izany? Oay e, toa vato fotsy mazava be. Andraso hoe telo ny isany ary samy maka ny toerany avy. Misy rano menamena ao anatiny. Tena vato sarobidy reto. Aleo rangatonga dia alaina daholo dia atao ato anaty sakosy fa ataoko biziny reto. Oy, ohatray le ty e. Toa tsy mety miala izy zany e. Inona raha no mitazona any reto? Miongota lesy tsy mihetsika misy na dia kery za. Ahoana ary zany? Zavatra mipetraka fotsiny nefa tsy mety miala. Enjany ty marina. Io ndray fa miverina le kotrokorana mainandro. Tena misy zavatra hafa hafa ty toeran'ity izany ka marina tsotrany miovotrovotra daholo le vatola etona le tandrokomby manomboka mihetsika koa le lambajaky mena be manarina le razana amin'ny fono. Inona rety Andriamanitra? Ai, misy zavatra mamay be henoko izany. Mbola tsy nahita toy ity marina. Aleo miala aloha dia fa na dia adina fa sao dia maty mialoha amin'ny fotoana ahitana ny marina eto. Asiako azakazaka mafy. Eto fa tsy hay izay zavatra izy io eto tsy maintsy mbola hiveriny eto andray andro any. Zay fa nijanona le kotokorana teo. Manitsinitsy fotsiny zany fa tsy misy lala masaka azo arahana.
be nge atao ambany ato izany e. Zao ve ny toerana miazaka zany reny mafy toy ny soavaly teo e. Sura fa tsy olona reny nama, tena tsy olona reny e. Oaila ty e, sakanana tsy hany mivaratra tao ara nisy kely marina. Tena teo amin'ny toerana nilako mihitsy izy zany. Mbola tsy toro olona zany no voaty e. Aleo mody angana amin'izay fa sao dia menimenina oatra loha tapaka ho rojo. Mbola tonga saina ihany ianao ny ray andro any. Ho tsapanao amin'izay fa marina ny zavatra rehetra nolazaiko. Mbola ndray andro any re zany ry dadabe a. Mbola raha mala aloha zao masaka tapoko manontolo. Tena efa tonto ny fanafody likala kely ty marina. Averiko aminao fa tsy maintsy rava-dolo ireo fananany raha mala reo ndray andro any. Ary verina ny fokon'olona ny fananany. Ny anao kosa zavatra tsy isy ka. Efa fon'ny fokon'olona ve dia ho alaindray. Hoatray ary, iza kosa mandondon zany. Andraso vetivety eo aloha e dadabe a. Hoay, joro. Dre, finina koa ty mahataitaitra anao. No everinao fa dahalo ve? Kela be anao tsinona vao tongako. Dia tsisy bonjour akory ve akia? Tonga soa re. Mandrosoa fa aiza koa dia eto ambaravarana eto fotsiny e. Dadabe marina. Mbola mijoro tsara ange izany na dia efa fotsy volo azy e. Manaja anao tompoko. Ahoana le roa. Salama tsara ve dia arabaina aloha zany tonga samatsara na dia fatara azy. Dadabe koa zany. Mba tara kely fotsiny e. Tara be mihitsy ko tara kely fotsiny ahoana koa. Mampitebiteby olona fotsiny. Fa taiza ianao io zao vao tonga e. Sady amin'izay tsy mandeha mihitsy ny finday anao. Mbola mafana velo ny rona koa e. Andao aloha hiarakinana dadabe a. Sady mba mazotomany ery zao fa eto anao ko. Maro zany le roa. Fa le hena ray tsy azo ny alaina. Spesial lawa iny. Tonga re dia maka toeranareo mianaka fa ho karakaraiko vetivety a. Sady efa tena reraka mihitsy a zany ka. Fa leo aloha isasatanana kely a dadabe a. Dia izay ny antony nahataraka ary dadabe a. Tsy tiako atao eo mason'ny rojo fa sao dia tsy ho zaka ny sainy amin'ny maha-mbola tanora fanahy azy. Marina mihitsy zany zavatra lazainao zany. Tamin'ny fotoana ny andry anao teo matsy dia ahoana? Reny voalazako taminao reny ny resaka ny fanaovanay teo. So fa nanapa-kevitra tsy nitantaran'izany ianao. Ka inona ny vahaolana tokony atao amin'ny fanadiovana an'ity tanàna ity ry dadabe a? Efa ela mihitsy le rony te anatanteraka zany zavatra lazainao zany a. Ny olana angefany dia tsy mba manana mafana fosy sahazavatra ary vonina ny atrikady a. Raha ny amin'izay indray ry dadabe dia aza matahotra ianao a. Efa eto a inspekteur Joro manana fepetra rehetra takianao hifanampy aminao. Dia misaotra anao indrindra amin'izany le kely tia. Na zany aza misy zavatra maro mbola tsy fantatrao ka ny tsara angamba dia aleo sika hivoaka ny an-tsany dia asehoko anao ireo tsara ho fantatra mba ahafahantsika manomboka ny raharaha. Tsy ho vita mora nefa izy ity fa mila manana faharetana ianao a. Tsy olona zany dadamora. Efa vonina amin'izay zavatra rehetra mety hitranga. Fa ny endry kely fotsiny dia ahoana le roa? Misy zavatra hafa mihoatra noho ny fahatakaranyolombelona inge ty zavatra ity dadabe e. Arak'ilay ny tantaraiko taminao reny. Ahoana ny edivantsika amin'izany?
Ka zay indrindra nitondrako anao hivoaka kely aloha hanazavako anao ny zavatra tokony atao. Melohan'izany anefa dia ary daoly aloha resigarany aminao reny. Toy izany koa ny labera anaty sakosonao iny. Hatray marina, finina koa nidiran'izany dadabe a. Reny ange ny fangalana risika amin'ny zavatra atao e. Rehefa tia saina zavatra lalina koa dia mifoka sigara kely dia tafiditra tsara ary misokatra be ny saina avy eo. Eno tsara. Mihaino anao a. Mahatonga ny fahavalontsika tanjaka mantsy reny, satria mandota ny tempolin'Andriamanitra dia ny tenantsika izany. Fantaro tsara fa izay misy vy ihany ny raisy ny andrembe. Misy fanasarobidy avy amin'ny Andriamanitra mantsy ao amintsika ao ka ilaina kolokoloana tsara. Eny marina ary dadabe a. Sady ohatran'ny sepotra be izany ange ary dadabe raha vao miazakazaka e. Nefa dia tena tiako mihitsy io ady mifanenjika io a. Sady tsy vitan'izay fa tezitra mihitsy rojo raha vao mahita mifoka sigara. Azoko ange dadabe dia izao e. Inona no mahatonga ny vato tonga dia mazava be raha vao misy fihetsika ataon'ireo olona ireo. Ary iny ny vato raha ny fahalalànao azy. Ny zavatra tsy takatra ireo mpanompo sampy izay tarehan-dramala ireo angery joro dia ahoana? Misy karazana vato izay a iambozonandry zareo. Tena vato sarobidy io a. Any amin'ny ramala ireo no mipetraka. Ary izy ihany no manafina azy. Ary tsy azo nizanizaka tena ka rehefa hoendry zareo dia zarain'ireo. Izany hoe misy olona eo amin'ny 5 eo ambozon'ireo vato ireo. Ka rehefa mifanandrify amin'ireo vato mazava hitanao ireo le vato iambozonana dia miteraka hazavana. Izany hoe tsy resaka fanahy zany ioko. Zany a. Ka inona zany no mahatonga an'ireo vato ireo tsy mihetsika mihitsy nefa dia vato mipetrapotsiny izao? Tsy vato mipetrapotsiny izany rehefa efa mizay mihitsy ny maizy azy. Ary izay mahatonga andramalam-bolam-bakeny sy manao izao fombafomba rehetra izao mba hitazonan'ny olona tsy saina fa ary tsarobidy ireo vato ireo. Ny tsy mbola elany hatramin'izao mbola tsy hitany hoe amin'ny fomba hoana ny angalan'ireo vato ireo, na izy aza mbola tsy mahita vahaolana. Dia ahoana ireny kotroka sy varatra mainandro ireny? Ahoana koa ireny rahoana amin'ny tambolona sy ireo razana amin'ny fono matevina, taolan-jaza, sorona omby? Iny amin'izay a, misy hery hafa ankoatran'Andriamanitra tokoa eo. Ary tena mamaly azy tokoa satria manaiky izay rehetra mpanaoviny azy. Fa ny tsy hitany hatreto dia ny manala io vato io amin'ny toerany. Tsy ahavelany alain'izy an'izy io ary misy fampitahorana lehibe ho an'izay manarana makan'izy io. Ny olona koa moa tsisy samaka satria matahatra ny hery ananany. Efa nisy resaka natao nisy ny miaramila ndray andro hoe raha vao azo ireo vato tery sarobidy ireo dia eny izy no lasa miaraka amin'ny harem-behivavy. Io ilomotra eo izany ity tanàna ity sy ny olona rehetra. Tena tsy misy manaky an'izany kosa eto dadabe a. Nahoana no atao an'izany reto fokon'olona reto? Ary hitako eo angery zareo eto mihamantra hatrany hany e. Ary ahoana ireny olona teny tendrombohitra mahery mandeha ohatran'ny soavaly ireny? Tsotra fotsiny. Misy sakafo mendra malahoandry zareo izay a mialohan'ny fotoana tongavana eny. Efa feno toton'olo tahaka ireny io domen'ny mpomason'ny dalo ireny. Mitovitovy amin'ny herin-drongony e. Avy eo lasa matanjaka be ry zareo avy eo. Tsy mahatsiaro marary na mandeha aza tsy henony akory fa raha mala ihany no mitsabo azy. Ary maro tamin'ireny olona hitany sereny ny vehivavy mpamosavy irakiraka.
hitanao reny lavadavaka marobe amin'ny tendrombohitra reny. Nisy volamena sy vatosoa daholo reny, fa tsy nisy fokon'olona nandray na dia iray aza, fa nakepoky ramala daholo hatreny amin'ireo teza tanety ireo. Efa tena tsy rary mihitsy ange zany ry dadabe. Marina e, mila mitady hevitra maika dia maikitsika fa raha zao no mitohy mijaly tanteraka amin'ny fokon'olona eto. Na antovavy eto an-tanàna aza ange dia mariny tsy manambady fa ataon-dramala kilalao e. Misy aza izay tsy manaiky azy dia lasa mivoaka alina fotsiny zao. Mandeha mamosavy re dia ao no mamono tena fa andefasany fanahy ratsy amin'ny alina. Dia nefa tsy valahara mihitsy nge raha io ramaly io zany ry dadabe e. Fa hono ary maninona ny rojo no tsy ataony? Matahotra izy ka. Inona no antony? Ndao hiakatra etsy amin'itsy tendrombohitra itsika dia ho voavaly ny fanontaniany. Tsy azoko. Ndao fotsiny aloha e. Hitanao tsara ty lorano mivoaka avy ato anaty tendrombohitra ty. Aiza ny adio an'ity rano ity marina. Aleo aloha isotro kely fa tena mafana ny andro. Fa maninona? Aza mianakendry misotro an'io rano io sao diran-doza eto. Fa ahoana ry dadabe? Rano madio be ange io e. Ka hidiran-doza ahoana? Jereo tsara ireo ambanin'ny rano ireo. Jereo koa itsy tapa-kazo fony lamba mena itsy. Tsy vita an'izay fa miakara kely ianao avy eto amin'ity vato izay teny ivoahan'ny loharano ty. Dray le ty e. Toa misy razana kely mifono lamba fotsy dia mifono sase fotsy. Avy eto amin'ity fivoahan'ny loharano ty mihitsy le izy no apetraka. Fa ahoana zao ry dadabe? Inona daholo ny dikan'ireo? Reo ny mahatonga ny olona rehetra manaiky andramala. Be manaiky ny anarana iantsona fitambarandreo. Zany hoe zay rehetra misotro rano miainga avy eto zany dia tsy misy afaka andahan-dramala daholo ny izany. Zay mihitsy. Ary tena mahamora ny asany tokoa zany. Raha vao mahita olona miondrika miarahaba-azy ianao eny an-dalana dia trahatra an'io be manaiky daholo zay. Ka andoranga tonga dia esorina. Ndra solo fa misy paikady tsy maintsy arahana tsara vao manao an'izany sika. Indrindra fa mise tonga dia mifototra amintsika ireo raha vao tsy mitandrina tsika. Tsy azoko. Fa mbola misy inona indray andrasany e. Andao aloha atoroko zavatra hafandray ianao. Vita izay fampahafantarako anao ny zavatra rehetra izay dia hanomboka amin'ny fanadiovantsika. Tena be zava miafy nyity tanàna kely ity izany dadabe. Be dia be mihitsy. Dia hono eny ahoana zany ny andaminana an'ireo vato mazava ery tendrombohitra ireo? Mila mina tsara aloha se. Efa misy zavatra dineko ihany mikasika an'izy io fa lazaiko amin'ny se amin'ny manaraka. Ny tena marina dia any amin'ny sezinandalina manokana mikasika amin'ny fianarana zavatra maro na ise manao serasera no antenaiko avahany olana io. Mbola afaka 20 andro eo mantsy vao tsinam-bolana izay eritreretin-dramala angalana an'ireo vato ireo. Melohan'izay dia misy ny fiomanana ataontsika ary tsy maintsy azontsika melohan'izay ireo vato mazava ireo. Tena tsy napolisy aty zavatra ty marina ry dadabe. Ilaina tsara mihitsy eo amin'ny fotoana farany fahazamaika se. Ny mety atao se mantsy zao dia manomana ireo mpiara-miasa mise hidina ty amin'ny fotoana voatendry ary tsy heditra ny tanàna avy hatrany izy ireo raha tsy mahazo baiko ka atoroko ase ny lalany idirany sy ny toerany ifenany. Be tetika koa nge dadabe izany. Tsoriko am'se fa efa 10 taona zay no nanana fikasana andravan'ity ramalaramaly ty. Zay nge mbola tsy tanteraka satria tsy nahita namana mahatoky azy itokisana.
izy mantsy be dehibe ny miaramila zay fomba fifezan'ny baoly. Ka rovina ary no anomboana nyity mission ty ry dadabe a. Rehefa azony sety tsara ny programa fanafiana dia afaka 3 andro eo. Ao anatin'izay zany manao ny paikady rehetra tsika. Avy eo iseny tena mamita ny ady anaty akata rehetra fa za manara-maso ny ety ivelany rehetra. Tsy azo atao fantatry rojo mihitsy aloha satria mbola miaro any ramaly izy a. Arono rano aveza zany ny sotrono ty ry dadabe no tsy tratrony be manaiky ianao a. Dre manana lavadrano ambandriana ka amin'ilay trano kely mitokana io. Tsara hidy tsara ary tena tsy misy mahavahana io na de rojo aza. Sao ma tsy misy mandrara kody. Enjana indray zany marina. Mahery ianao ka. Sofa tsy misaraka amin'reto fitaovany reto apetraka amin'ity koly efa nomaniko ty aloha ty micro ty. Tsy ho ampoiziny mihitsy mantsy sao. Hatreto aloha dia mbola tsy mahatoky tanteraka anao rojo satria mbola tratry ny fandemena avy amin'ny ramaly ianao. Noho izany tsy maintsy mahery tanteraka amin'ny zavatra rehetra. Ny fahafantarako anao dia mpanompony ramala. Tsy maintsy faharanana ny tantaranao ramala fa mijaly ny vahoaka eto amin'ity tanàna ity fa ngah ianao rehefa tonga eo amin'ny fahefana dia ambotry vahoaka giazanao daholo ny fananany madinika. Ary eza ho le peratra ny lazainao fa toa tsy nentinao mihitsy Ka vera nge le refo ny tanana dia tsy mbola vita zao aty zao avo amerina ny refo ny tananao. Ianao kosa dia tsy mitandrina mihitsy ka. Zaho sao efa mba nanantenany anao peratra volamena. Aza matahotra re ianao fa tsy maintsy vitako iny fa ty aloha misy koly volamena omeko anao amin'izay mba tsy tezitra amiko ianao Oay maninona tena tsy namposiko. Izany tena tsara izy zany dri fa somary mavesatra kely izany fatony izany. Na izany aza tena tsara ty ve tsy lafo be. Fa ngah zany azo resany tiako fotsiny ianao dia izay. Ataoko tsara izay omenanao rehetra. Misaotra kijoro manaraka kakandrojo zany aloha ny mission voalohany hoe dadabe tsy azoko dia hoe hoay zary izy mandeha ty anaty ala mangina ty. Sofa nasiako micro iny koly anaovany iainona an'izay resahany rehetra. Dray marina tsy reto izy raha tsy mierikerika be. Tena misy zavatra feno izy zany. Alaiko sary tsy mijanona izy aloha angalana porofo mivangana ankoatra ny feo. Hoay raso hoe iny eo fa nivily eo amin'ilay aram-bato. Aleo mandeha mahafiaingana dia manatona akaikikaiky kokoa. Amin'izay mahazo tsara mifandraisam-peo amin'ny micro eny amin'ny tendany iny. Fa maninona ny daraiky be ianao vao tonga rojo ka tsy maintsy navelako nandeha aloha ny vahinonay vao nandehako. Ianao ihany dadabe fa tsy manaiky anao. Zay indrindra ngeny ny tsoko anao
Ty aloha misy rano namboariko fiarovana anao tonga de sotroy. Meoary. Ka inona ny antsoinao ary? Avy aiza marina moa iny fa inonao iny. Ary inona ny tena ataony aty e? Lozy ty marina. Ampahafantariko azy ve hoe olo tiako trova. Ndreo tsy lazaina ka dadabe angeno atongavany ity e. Ze marina lazaina rojo ah. Enao ve de tsy ahalala ze antony atongavany iny aty katre? Dadabe angam mety mahalala marina mikasika an'izany ko. Ka zao no izy ary. Ataovy ze alalanao ze atondihany aty. Hitako mitady ho hafahafa matsy le zalahy iny. Ka mampitandrina anao ah fa raha tsy ampahalalanao any programany nefa misy zavatra fataony de ataoko mahita ianao ah. Ataoko angamba fa fantatro tsara ny heriko sy ny verovany masinary, ny herin'ny vato masina eny an-tendrombohitra, ary koa ny fiarovandreo razana. Aza manao an'izany mora mala. Aleo fa ataoko izay ahalalana ny zavatra rehetra ataony e. Milaza vaovao aminao raha vao misirika kely. Ka izao ah? Ie. Hitanao ty ody amin'ny tavoahangy kely tikatra. Maninona iny? Ataovy amin'ny sakafo hoaniny io andemeko ny sainy aloha fa mitady ho ratsy. Rehefa alohany atory de fahafazo antikatra ny lamba rakofany. Am'izay azoko idirana ny tontolo mifanahany amin'ny alina. Ka raha vao mitady ho ratsy io, ho faiziny masina. Ie ndrery ngiaramala. Aleo fa ataoko izay rehetra sitraka ao e. Manarak'izany koa rojo de izao. Hoe ahoana? Hitanao tsara le volamena milanja 30 grama vao azoko tamin'ny zoma iny. Raha manaiky ny fangatahako ianao de omeko anao iny. Fa inona aloha le zavatra angatahanao sao de tsy vitako e. Tsotra fotsiny Hoe ahoana? Mila manaiky ahy ianao ary alaiko vady. Ka tsy aleo aloha andinika kely ah. Eny ary moko. Nefa aza atao ela nefa zao ny fataro ah. Raha vao tsy manaiky tsotra ianao de hainao tsara ny herin'ny odiko tahaka ireo zazavavy maro eto an-tanàna. Ndre ramala. Ao fa andinika tsara aloha. Zay ary fandeha mody amin'izay. Aza misy alatsaka ny zavatra nasaiko nataonao ah. Eno ah. Atray, saika adisiko. Hoe ahoana? Tandremo fa fadika soso voanjobory ary tongolo reny fanafody reny ah. Tonga de tsy misy mandaitra reny na ray azy. Voaraiko ny afatra raha mala fa misotra. Ary aloha mandeha amin'izay. Mila tonga aloha ao an-trano mba tsy afantaran'ny rojo ny programako. Ilaina fenina hatramin'ny farany mantsy izany. De saizay ny resaka ny fanaovany rojo sy ramala ary dadamora. Inona ny dingana manaraka? Tsara mihitsy le fitaovana. Sady mazava tsara. Tena hita mihitsy hoe manam-pahefana ianao ko tsy ho afa-mialina amin'ny io ramala amin'ny fotoana farany. Ka zao no tia ataontsika. Eo ianao a mody matory be aloha. Za kosa hivoaka avy eto amin'ny varavaran'ilany. Tsy fanena amin'ny rojo mihitsy amin'izay. Efa misy fanaraha-maso ataoko any vilany ihany mantsy satria misy karierana berylefa vaky ery atsamy tanàna ery. Tsy ho azony zareo alaina nefa io raha tsy miandry mibaikon-dramala. Zany hoe efa raisi-potsiny sisy. Ka anio anio ariva. Efa mbo zatra tamin'ireny ihany manko fa iny ianao a rehefa vitanao mikasika ny rojo eto de asory amin'izay lehibe manaiky ireny-tao rano. Amin'izay manomboka tonga saina tsy kelikely no vahoaka de azo namantsika e. Efa misy tetika hafa ihany koa nge nataoko e. Reto jereonao.
Taratasy fitoriana maro be reto, milaza fa solokon'ny fananan'ny fokon'olona Ramala. Sonisy isandrasana amin'ny vahoaka hatramin'ny trano be Andramala io ny tanimbary, ny tany kininina, ny omby izay inoko fa tsy misy taratasy daholo reo. Rehefa tonga saina tsy misotro rano aveny antoa vato tsony ny olona dia miamisokatra ny sainy, avy eo tsy mety ho baikony tsony ry zareo. Avy eo amin'izay miresaka amindry zareo tsirairay, ho fantany marina ka tsy maintsy hitroatra izy ireo, ary eo mora amintsika ny ampanosiny ny taratasy. Ao anatin'izay dia hanomboka hisavoritaka Ramala ampiasan'ny miaramila. Ny fokon'olona nefa efa namantsika amin'izay. Zahay mihitsy aleo andeha amin'izay fa samy mamety ny anjarany. Misolo akanjo iny asify efa ry midina tsy nanan-tanàna iny rojo. Reraka mafy angambo joro izany. Jerety izy raha tsy matory be mihitsy. Aleo aloha karakaraina sakafony dia atao ilay zavatra nafaran-Ramala. Izao fa mitsatoka ao amin'ny varavarana. Mino fa lasa saina be ao izao izy. Sofa efa misy sakafo mafana ato. Tonga dia karakaraiko aingana aloha ty ody dia foaziny izy avy eo. Sady efa noana izao izy io. Efa miray atoandro izao ko. Zay. Ao tsara ty. Atao amin'ity vilia bakoly ty ny sakafony. Fontosana an'ity totonody ty andemena ny sainy. Ary aleo mitsaiko moramora dia tairina amin'izay. Ary mipetraha vetsy somary tara kely so fa mbola mafana ty sakafo ty. Fa manina ny jerenao ny tananao? Tena diniko ny nanasa tanana marina, ny lokanao anefa misy enomby. Vetivety fotsiny aloha eto amin'izay. Fadray marina. Zay Tena voadonako daholo ilay sakafo. Paritaka tamin'ny tany daholo, tsy nisy nijanona na ray aza. tena loza marina, fa ahoana akory joro Ka voadonako fa ngah misy hoe ahoana e. Ireo reto vilia vaky daholo. Ndeha ho any amin'ny dadabe aloha izany hihinana mangahazo misy ronono fa tsy milamina ity ka. Aleo ary aloha anangona anreto dia andeha tsika e. Ataon-Ramala mahita an'io. Tsy nahomby ny tetika. Hitantsika eo indray ny rariva aloha izanyko. Io fa lasa saina. Ianao indray dia tsy ahazo azany rojo Na izany aza tsy mametsiny ianao fa tratra ny tsy fidiny ianao. Aloha miafina tsara vao mihetsika sao dia misy miaramila an'ilay Ramala iny eny amin'ny loha rano Andohavato sofa misy an'ity maso lavitra ity manampy abetsaka. Io tokoa eo marina. Raha sy hodonako kely avy aty atsinanana dia miakatra moramora. Rehefa misy miaramila toy ireny hoy dadabe dia miandry kely fa tsy maintsy mialy io reny. Mijery azy olona mitady anotafady mantsy ny joroany reny io. Ary fa ela zany ry zalahy reny no teo rehefa mangory entana sahady reny fa lasa. Avy alao tafidina tsara eny amin'ny tanimbary aloha vao mihetsika. Sao mantsy manao tapody fohy ka hanahirana.
mandeha mihitsy angery zalahy zany. Zay ve nama dia ry ambany ry sahady. Aleo mihetsika amin'izay ka. Tena tsara mihitsy ty karierana Biril ty. Efa reto mipotra reto daholo zalako. Vola beko indray reto marina. Aleo miandry arivariva dia alaina moramora. Eo elisany ry vahoaka kentrina. Arena be izao ve ho zaraiko aminareo? Tsy misy io tsy sorona motoerany mihitsy aloha fa avy elo eo sokirina moramora raha riva. Efa tonga taloko raha mahaly zany marina. Nefa to mijoro fotsiny izy zany fa tsy manao ninonino. Sady ohatra mitsekitsiky mihitsy angengy amin'izany. Sotra nijory ihany aloha amin'ity maso lavitra ity. Amin'izao mantsy mba tsy mirotoroto. Ino fa lasa hoadra izany afalian'le rangahy ty marina. Misy zavatra tsara hitany aho matoa izy manao an'izao fetsitra izao. Ho diso fanantenany eo elary le mpamosavy lahy ty ianao any. Avila aloha azo ry tany le makry vao miala eto. Jerena tsara fa sao dia manao tapody foy. Hoay ireo olona miandry azy ery marina, mitondra fitaovana avokoa. Reny zany dia karama vary masaka fa tsy misy afaka manoatra na ray aza. Tratra be manaiky daholo. Tsy maintsy misy farany letsiny raha tsy atao raha mala ary aloha miala eto amin'izay. Dia mandeha mijery io kariry io. Angonina ato anatin'ity gony ity daholo reto fanafody reto Hoy dadabe hoe amin'ny olona mahatoky an'Andriamanitra dia tsy misy hery ny tony, fa ho an'ny olona manaiky azy dia mahery. Zay. Reto tavoahangy reto indray zao dia manaraka ty razana kely mifono sasety. Ao tsara. Madio tsara amin'izay ny rano makeny an-tanàna manomboka an'io. Ho diso fanantenahany io lary le pimazy ty manomboka izao Fa mba tena razana marina ary ve ty sahony. Aleo rangaha vahana hitana an'izay ao anatiny. Hoadray le ty to vatan'akondro ty izy. Misy tavoahangy kely fotsy ato anatiny. Tena be ato tokoa nge raha mahaly zany. Aleo midina amin'izay rehefa azo reto Ry tsy nanana rino rarahana petrolina dia dorana. Reto fa azo daholo. Marina tsy efa ilanjadimanjato grama zany Biril zany. Foana mihitsy ny karera. Malava raha mala tsy efa nanana trano lamo hoe mba mivavaha. Zao dia efa manomboka rava tanteraka ireo arina nangalalina tamin'ny vahoaka ireo. Aleo miala amin'izay fa mita mission manaraka indray. Zay marina lazaina rojo aza mba za mihitsy no amarotanao sakabelo eto.
Ka tsy hitako intsony izay lazaina aminao raha mala. Tsy misy zavatra marina ankoatran'izay nge. Eny ary, mbola tsy nandainga tamiko ianao. Fa izao, ahoana le fangatahako aminao? Manaiky ny alaiko vady ve ianao e? Ka zange mbola nasainao namitahiraka dia tsy nanana fotoana nieritreretana an'izany akory. Eny indray ary, omeko fotoana eritreretana tsara ianao. Hiadana anie ianao raha manaiky vadiko e. Hiala eto tsika ary hitondra harem-behivava, hanorina fiainana vaovao. Sady zany e, vao nahavita namaky karerana berila vaovao e. Zany ve raha mala? Ndraso fa ho hitantsika eo ary. Fa aza tairina alohan'ny fotoana mihitsy aloha fa velao andinika tsara. Izay fa aleo amin'izay andeha. Amin'ny manaraka indray miaona. Ndao ary. Ary to mitady atory vao naheno hoe nahazo berila. Aleo andeha haka ny harem-behivava amin'izay. Sady efa midimy sasany arivo zao. Ary maninona ary ho any ponetony somary lasa mialangalana amiko zany. Sady tsy mirahaba, tsy miondrika rehefa mahita. To mijonjona fotsiny zany daholo. Ny sasany aza to manao ratsy fijery zany mihitsy. Fa nisy inona ary. Isy, aleo rapitso zany dinihana fa andeha hakan'ireo berily eny amin'ny karera aloha. Zavatra sokirina amin'ny hazo fotsiny ireo dia miala nge. Amin'izay tsy misy tritra mihitsy na kely aiza. Mahay ihany aloha le mpiady vato eto tanàna reto e. Sady mahay manaraka lalam-bato. Amin'ny herinandro indray makamena vato ary ambody vato. Sady volo-kadradraka aneo. Ataoko majefa mihitsy aloha ny hareny eto vao miala eto aho. Ny olana kely fotsiny mantsy zao dia niangalana an'ireo vato mazava ny tendrombohitra. Tsy azoko mihitsy hoe inona ny mahatonga an'ireo vato ireo tsy mety miala eo e. Hoay le dia, fa nakaiza daholo ireo berily le fa nipotra teto. Do tsy misy tsonina ray azy. Lozy zany. Very amarina masy. Iza ndray ary nanapoka ny fananako tato marina. Tsy ory zalany ady reto mihitsy aloha e. Reny ary matahotra fadiran'ovana mihitsy ko. Aiza morojo teo e. Ry manasa lambry eo. Aleo tsy ampaina aloha hoe nanao ahoana ny firesahany hiasika ny ramala. Tao ariana lena ny soroko an'le be manaiky tery andoha vato. Ary manakay zary zay da nanamitsy. Efa misy fotoana vesa hoana. Fangasana kaina ianao? Tia hitanao aho dia nakaty e. Sady mba maka-rivotra kely e. Ka manatona arakaiky fa tianiko tsara ny resakao e. Manefy ve mantery andrano ty? Eny ariko ho avy e. Esoriko mihitsy aloha ty kiraro ty dia rarakokely fa mafana be zany aho. Kina vovonetinao? Ahoana marina fa andeha ny tena maly inge. Tao manaiky azo daholo inge ny olona rehetra. Fa ka io manana herin'ny manokana sa efa fanahiny.
toa hoe efa saika hakavady anao ny izy. Maninona tsara hoe zoro? Zany ka. Ila antitra be iny ve? Mitovy amin'ny dadabe nge iny e. Na omeny arena mandifotra aza tsy mila nino zany. Areza koa ny ondrika iara. Fanjaka? Olona ratsy toetra be iny. Fetako iny rambazano adalainy iny marina moa. Sady tonga dia alazako aminao mihitsy raha vao ratsiratsy toetra. Mararena mihitsy rojo miteny an'izany. Tena naomba ho fanesorana lehibe manaiky marina. Fatao fariana betro. Ao a? Menamena bitsy ny tarehanao. Ianao tena mazotra. Dia anaingana aloha azo daholo rehefa lamborety sady nanapatezitra teo. Ok, madama talentako ange zany e. Hitako eo ary. Dia izay ny tantaranay sy io Ramaly io ry Joro a. Nitanterahany mihitsy le hoe raha vao mitenina mitsabaka amin'ny asana dia ho alany sy ho fahavalona. Ay ve? Hafa kely indray zany ka. Tena nanao sorona zazakely marina ve io Ramaly io e? Tsy nanao sorona zazakely zany izy fa zao le fandehany. Nisy zazakely zay maty teto an-tanàna. Tsy hay hoe zanak'iza na zanak'iza fa nahazendana ny fokon'olona mihitsiny, na andrasana tao amin'ny birao mifokotany. Tapoka teo anefa maty daholo ny jiro rehetra. Sahabo 10 minitra tao reny zay mirehitra indray. Dia akory ny atairan'ny olona fa tsy teo tsotra le zaza maty. Afaka-herinandro dia gaga ny olona fa teny amin'ny fanasinana teny tendrombohitra no hita ny fatin'le zaza. Saingy tsy sy niteny ny olona naray aza fa natahotra ny Ramaly. Efa tsy teo tsotra ny mason'le zaza roa ary tsy tao koa ny fony doriny no an'ny biby reny. Dia navelan'ny Ramaly teo le zaza maty fa tsy ho fonosiny. Ary io mbola hitany se io ny taolany. Mahagaga zany ka. Ny mpanompo sampy-mila rena rehetra zany zaza velona no atao sorona fa ity kosa indray dia zaza maty. Sao dia mba tsy tena maty ary le zaza e. Ohatra hoe torana naharitra. Tsy hay tsony zany e. Zay aloha ny zava-nisy. Tsy mazava e. Tena tsy mazava zany. Ka nanahoana aloha ny dianao e. Ny mantsy efa milamindamina tsara araka ireny programa ireny e. Tsy efa hitanao niova ve ny akamaroan'ny olona? Ay ve. Dia jereny sery eto anaty lambo reto. Ay. Tsy berila ve reto ry dadabe? Ary kiasa vitan'ny Ramaly atao kory raha taraiky. Zay ange ho any mahatsara le misy mpiara-miasa sasy matoky. Na ny fokon'olona rehetra aza ange efa misokatra daholo ny sainy. Reto koa, reto jereo se tsara. Aiza hoe? Resy lahatra daholo ny olona ary efa vonona hiady hatramin'ny farany. Ary any amin'izay no mitodika amin'ny masony rehetra amin'izao. Nanao soni daholo zany ny olona rehetra? Mahalalaka ny lalana. Misy eo manaraka indray zao dia eno tsara. Miaina anao mon colonel? Aza manany any eo morosea. Za ampiresaka ny Ramaly ary taritika hivoaka ny tanàna misy azy izy. Tsy maintsy anaraka mantsy ny miaramila amin'izay. Ataoko izay resaka fampandriana drisa rehetra. Zay kosa amin'io efa miomana ny fitaovana andorana ny tranon'ny Ramaly avy atsimo. Rehefa eo an-tanàna mantsy izy tsy mitondra ody mandeha zany. Mila aingana dia aingana se. Ary rehefa hitako fa mainy trano
dia miala mora fotsiny tsotra kely izany dia roviana izany no atao. Ny ho talakandro eka tsy mangatakandro tsika. Fa inona no mahatonga anao miteny hoe andoro ny trano? Ao matsy ny fifandraisan'io dire tandrombohitra, ka rehefa may ireo ody ireo toy ny moara, ny dadibe, mpanjaka be ny tany, fitaratry ny masina, ny akanjo masina sy ny sisa dia tsy afaka anao nininona ntsony izy. Mora amin'izay ny anafika eny atapo-tendrombohitra. Eny marina, mazava tsara. Raha polisy ianao dadamora efa commissaire divisionnaire ohatr'izay mahomby daholo ny tetika ambony latabatra rehetra. Dia lasa ambaniko indray se amin'izay. Zay tokoa. Dia lasa manao salut anao indray ohatrany tsy mety izany fa aleo mijanona dadabe ihany ianao dia kely tiako be resaka tsy. Andao ary io manie dry ary ataonao iny ny berilla ray iny. Dra ijony tavoangy ty. Azoko miantso ny namana tany an-drenivohitra mikasika io vato mazava tsy mety miala io dia natorindry zalahy hevitra. Nisy zavatra maromaro izy atambatambatra dia atao eo amin'ny fotony dia somary etsehana mora dia miongotra ho azy eo daholo ireo. Ka aizy le izy efa atao anaty tavoahangy ato mahery be ohatran'ireny asidra ireny. Ravikazo maromaro misy asidra sy mangidy, zezi-bazaha, dia vinaigre, dia sira, dia alkôla. Mba tsy hitako indray izany. Ary anao inona ty antranoko le totombitany ty? Tsy efa niteny tamilamo aho hoe fahavaloko mandrakizay elahy raha vao mitsabaka ny asako. Kalma tsara aloha elay. Andao aloha ivoaka kely rehatsy amin'ny tanàna fa misy vaovao. Miaramila, tsy miala lavitry nareo fa manodidina ahy. Tsy azoko antoka mantsy ty ranga mitona ty. Tsy misy anao inona ny laletsy eo Ka tsy mazavy zao atondia an'la zao Hatr'izay elahy tsy miresaka amiko ka zao elahy vao misarigaiga ty. Fantatry ny olona namaky ny karerana berilla n'lahy. Maninona oely ty zany fa hoana no afantaran'lahy an'izany? Ka elahy nge namako dia avotako hitako ny endriny ary raha vao nahatazana ary zalahy dia nirefatra nitsoaka natsaka tamin'ny torana nanosirany ty. Oay le ty tena le fananako ty. Dia iza le ty nanao an'izany ty aloha meko an'lahy fa lazao amiko hoe iza ataoko mahalala zany. Tsy lavitra tsika izy olona eo ambany fiadidiany lahy ihany. Aleo mena baiko amin'ny tsangatanana amin'izay joro dia nahananganako tanana ramala mba tomboka amin'izay ty fefa manome signaly dadabe. Ze marina lesy lazaina. Aleo raha fatonomiko ny anarany ry zareo ery hoay le ty jereo mirehitra anytramin'ny lahy. Tena ry zalahy naka ny berilla teny amin'ny karera zao nanao an'io. Tena tsy amelany lahy fa mailomailo le ty hoay le ty vonjeo ry zalahy, vonjeo fa mayo daholo angely ty ny heriko ray manontolo overy eto andraso ny lahy eo raha mora fa mbola tsy vita ny resaka. Atoro ihany misy azy sy ny anarany. Lasela fahiny amin'ny miala veloma mandrakizay tsy misy tany ire alina tsotro zao ary tsy miona amin'ny lahy raha tsy amin'ny fotoana farany. Aleo mitsoaka amin'izay fa vity ty. Tonga dia mahitsy any atsinanana dia tsy tazana. Ny mason'ireo mantsy zao mbola ao amin'ny trano maio daholo. Tsy maintsy misy faraletsany ratsy atao ramala. Ety ambonin'ny tany dia fa misy ny afo be ho an'ny ratsy fanahy. Ary aloha tonga dia miakatra ireto tamin'ny tendrombohitra amin'izay. Mihona fefa lasy an'izay dadabe.
mianaka. Ataovy amin'izay ary le zavatra fa za hitazatazana manandro dia misy miakatra tampoka ety ataolobohitra. Jereo tsara re. Tsy hely ty ka. Ay, tsara sy vato zany marina. Reto ve tsy efa ho amina miliarany ndray? Atao moramora aloha sao dia vaketo ka ho loza. Saika, miala moramora amin'izay letsy. Miala. Iny efa niala ndray. Dadamora, ao tsara ty e. Ataovy agny amina foatra misy miakatra leny ambany ireny aingany se. Eo tonga dia asiana daholo izy roa. Manetsika ato dia manetsika ndray. Zay ho azy eo anefa avitra ny tanàna androany. Iverina amin'ny laony ny fananan'ny olona. Vita momba ny lara malam-pangalatra. Zay azoko daholo reto. Atao anaty kitapo amin'izay dia miainga. Dry ndraso aloha. Ary reto anaty lava-bato kely reto le vato sarobidy hafa fanaondro zareo amin'ny tenda araka ny tenin'ny dadabe rehefa hanompo sampeto Ary raha azoko tsara zany dia le ramala ihany le hitako teto tamin'ny voalohany manao solovolo lava be ohatry ny sarivongana iny. Tena fetsy ratsy. 7 laramala fa ndray andro an'Andriamanitra. Vita very se andao amin'izay ve efa kely ry zareo? Andao ary efa azo daholo sady misy fanampony Ndrasa aloha metrahana an'ireto vato karanga an'ireto solo sy hofisorana an-dramala ny tahiry an'ireto teto. Tena sura fa ramala zany miakatra zany. Tena mpimaso mivoraka mihitsy ramala. Efa rena be io ve ka mbola izesitiavana ihany? Dia tsy milalatsika dia tsy hitany mihitsika. Miakatra ty tendrombohitra ty marina. Ary toa miverin-dalana daholo ny miaramila teo zany. Fa hoana koa ary zany. Tena nivadika daholo zalahy. Tena zay aho vao mino fa nisy nanala lehibe manaiky teny Antohavato. Tsara vita miaramala. Mbola reo daholo lo vato mazava telo. Aleo alaina amin'izay fa ohatran'ny tongilana izy zany. Mety efa miala ho azy angamba fa tsy niandro tsy nambolana ko. Mino aho efa azo isorona moramora zany. Hoay le ty to vato karangana. Nisy nangalatra koa ny vato mazavako le ty very amarina mafy. Tena very. Aisa ny tany alehako. Sy inona tsony moa zany nde varotra ny ombiko rehetra dia hiala eto. Amidiko koa ny trano be 5. Iza mihitsy ary nanao an'izao zavatra zao tena planina mipetrapetraka mihitsy. Na ninona koa ary ny tsy hitany masina zao zavatra zao le ty tady be tsy azo itokisana tsy. Laso aloha isaina tsara. Fa hoana moa ny tonga tapoka teny amiko ramory. Ary vao tonga kely vevatraky ny le an'iny dia main-trano. Avy eo izy tsy hita. Ary ahoany ny berileny amin'iny. Fotoana foy koa dia tsy hita ny vato mazava. Sera mihitsy hafa le vahiny ao amin'iny ny fototro zao. Hatra izay teto rangaha tsy nisy an'izao. Na ny vokon'olona aza tsy nisy nekohaka teto anatrehako tsony. Hitako ny hevitra. Ataoko mahita ela ramoran'io.
Efa nataony se tsara-pirina dolo ve re zavatra rehetra azotsika? Na feniko any an-tsaha daholo ka. Na ny taratasy aza. Ay. Efa tsara petraka tsara mihitsy a. Ao amin'le toerana efa nifanarahantsika. Ary mba nakaiza ho ary rojo e? Sady tsy any an-tsany tsy atao trano. Eny tokoa. Leo aloha tadavinany fa mbola mahamainga izao ny tanàna e. Tsy hay izao izay ataon'le Ramaly iny. Fiza kory seza ny tonga salasana landro zany a. Andana hoe jereo. Ramala marina. Fa hoana? Sambasambo zany a. Anginy ala fa tsy elano alehako aty. Aizy Ramora. Ao izy ka. Mandro soa ary e. Fa hoana Ramala? Fa misy inona ny tonga salasalan'andro izy zany? Mahagaga hoe Ramala ny tonga miditry ny tranoko. Inona ny mahagaga lany zany e? Fa nga tsy azo idirana atao amin'lahy. Tsy mialon-jafika. Tsy inona ary zato atonde. Ienako soso voanjobory zao lakana iatoko sa... Tsy matikanina alitia. Ary tsotra fotsiny. Avereno laisan'ireo aretsary bitiko reto zao de zao. Raha tsy zany de ifakahita eto sika. So de mba diso adresy ary elahy zany. Fangamo elahy ty manana rena sarobidy eto tanànaka. Misy taratasy sa azo tamin'ny fisolokena? Tsy ho be resaka amin'lahy fa tsotra ny teniko le tia. Rehefa tsy averin'ny lahy mifananako de vitaiko koa ny amin'ny rojo. Sa tsy anazy ty rojo volameny ty. Samy fetsy le ty tsika e. Ary tonga de raisiko alo ty. Apetako amin'ny tendako. Hoay le ty e. Tena diso kajy zay tamin'ity farany ty. Leo aloha tsy tairany ty fa so de tsy hitany misy an'ny rojo a. Tovaliana fotsiny e. Omeko 3 andro li isany amerenana ny fananako a. Atero eny ambody vato amin'ny 5 arivo. Dily zay ka tsy misy. Ny lohan'ny rojo no ateriko amin'ny vilia eto aminareo. Lasa! Inona ny nataontsika joro a? Aza matahotra ianao fa tsy sarotra no mitady azy e. So fa nalainy Ramaly ny rojo volamena iny. Tsy azoko. Hitanao le micro napetrako tamin'iny vato le rojo iny. Azoko arahana tsara amin'ity telefôniny ity ny misy azy. Zany hoe misy onde ifandraisana. Ka rehefa kaikai kely de misy famantarana manokana miseho amin'ity telefôniny ity. Tonga de andao zany e? Ary aloha hoentina amin'izay ty basy ty fa eto ny fotoana ilako azy. Ianao mandehana vorio ny fokon'olona de manaraka anareo. Hitanao ty loko fotsy ty? Zay toerana alehako de asiako marika amin'io amin'ny hazo. Ary amin'ny havanana foana. Rehefa isy sampanana de isy flèche ataoko manondro ny lalana alehako. Fa tonga aloha de anaovako reto akanjo amin'ny maha-polisia reto. Misaotra letsy a. Ho avitra ihany ny zafikeliko marina. Zay fa lasa mandeha ny fotoana. Manontany anao farany arojo a. Manaiky ny hovadiko fenao satsia. Fenao ve rangaty adala? Olona mitovy taona amin'ny dadabenga ianao e. Sady olona alainao vady koa ve za dia afatotra ohatr' izao. Zany ve de mba fitiavana aminao? Ka tsy matoky saka fa trondro ny lokako. Sady ny dadabe anao angeny nanimba ny asako iray manontolo teto amin'ity tanàna ity e. Noho izany de enao ny takalony. Sady efa eto apela-tanako raha teo ianao. Na manaiky ianao na ty de efa azoko eto aloha. Ary ataoko amin'izay tiako. La antitra tsy mahay mipetraka. Mandritsy le vasivavy ty.
na tonga eo aza ny arenako nangalariny ramora sy le vahinina iny tsy maintsy hoentiko manaraka ihany ianao vadiko mazava ve. Zay fa efa kaikange izy zany e. Manomboka mazava tsara ny resaka eo amin'ny 15 metatra eo sisa. Avoaka amin'izay ny basy. Ka fa ao ary raha tena tia ianao e. Inona so de mitapy tsy miva eo zany ianao ary fataro tsara fa androany no isatarako ny fiarahako aminao ka raha tsy mifatotra ianao tsy tanteraka zany e. Tsy malala ny ramala ve, tsy maintsy mananjanaka aminao ary manaika amora ianao amin'ny farany. Mandeha ny fotoana. Tsy tatena ngaty atsy ty. Aza mihetsika mahery raha tsy teo lasa lohany ambondrombe. Onjara olona! Io tokoa io. Sady efa zany rodorodo zany ny fokon'olona. Tsy mahazo mamaly ianao raha tsalatsely ty a. Ay ianao an'io e. Ao. Tonga de tifiriko ny tongotra ilany io. Mata marina. Nisy nitifitra ny tongotra. Mata. Tena zay fa tratra ny joro marina. Aikana ny fokon'olona. Aza mihetsika ary le mpanolany ty a. La iantitra tsy saina tsy. Vehivavy mifatotra veranga ty no anaparana hery a. Zany mihitsy ve toetran'ny olona tonga eo amin'ny fahefany e. Mpangalatra rena sarobidy, misoloko fananan'olona, midongy tanin'olona, manapatra ny heriny amin'ny olona tsy afaka mamaly. Zoro, sofa tonga raha-potoana ianao, tena saika maty ny olona iantitra tsy manjary io a. Ramala, tena tsy vaniny lahy, tsy valahary. Toy ny zanak'elahy angely ty io raha ny taona jereny. Io raha olona, tonga de fatory de batao entrina any fitsarana. Sotra Joro, tena saika maty. Alefa aloha indrojo volamena eny amin'iny. Rama, hitan'lahy reto arena sarobidy reto. Berila, volamena, vato so, vato mazava, kristaly. Tsy an'lahy reto fa an'reto vahoaka reto. Zasy io polisy manoloana n'lahy io naka an'reto raha tiako lafantatra. Vola zaiko io nanala be manaiky. Nataon'la tamin'ny rano sotrony fokon'olona. Ary io polisy io koa nandoro ny tranon'lahy. Tsy misy farany letsiny raha tsy atao Ramala. Efa nanoro-hevitra n'lahy hoe mivavava ho valilona nanaovan'lahy varoboraingina fotsiny. Zao ty mivokany a. Rehefa tsy manaika itsy dia any amponja anariny eo fotsy ny kiongony. Zaka ao ny an'lahy fa safidy araka ny telo lahatra amin'izay. Efa reny koa ny taratasy mitory anao ry Ramala. Miomana fa mitondra tanam-polo any amponja ianao. Mafy loatra ny entiny reto fokon'olona reto taminao a. Mpanao ampimambatsy. Fa ngaty tantira ngaty tany tsy misy Andriamanitra. Zao no izy ry vahoaka manatrika eto a. Izy aloha no rojo fofombadiko. Ary manaraka izany dia manome toky anareo fa hikarakara ny taratasy rehetra amin'ny hamerenana aminareo ny tanimbary rehetra, ny tanikazo, ny trano be nataony Ramala izay nalainy tamin'ny hafetsena tamin'ny alalan'reto arena sarobidy teto amintsika. Ho any amin'ireo tompony andraiky mpanjakana andamin'izany. Ary farany dia zao a, hifampiraharaha amin'ireo mpandraraha koa amin'ny hamarotana an'reto vato sarobidy reto amin'ny vidiny tokony ho izy. Ary atolotra antsika fokon'olona rehetra ny vidin'ireo ivelomantsika, hanasoavana ny taranaka. Misaotra leroa, firy ny olombalona tahaka an'lahy zao hoe tena nahazo nato ale tsy nahazo an'lahy. Dada be koa raha angamba anao izay mahamenatra tsy. Hoe marina, to mandoalika mivavaka ange Ramala zany. Eny tokoa avy loatra izy le olona fa aza vonoina tsony a. Resy aho e, tena resy. Tsy nahaposiko toy izao ny fiafarany ratsy fanahy. Tahak'izay ihany ny vavaka marina, neniko lahy e. Marina ihany le tenin'Andriamanitra manao hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy.
Andriamanitro raha sitrako dia avoto ny fanahiko mamela ny heloko fa diso teo anatrehanao ahy fantatro fa kely sisa ny androko mamela ny heloko mifona vonjeo ny fanahiko misaotra Andriamanitro marina tokoa ny teninao hoe ny isan'iza iantso ny anarany Jehova amin'ny andro farany dia ho vonjeny izy misaotra fa voavelanao sahady ny heloko velomare olona efa navelan'Andriamanitra ny heloko mamela ary zareo avelao aody ampetanana mamela ny heloko sy Ramala mandry ampetanana tena lasy Ramala marina vo iny ny feotsika dia niakatra amin'ny masony tapitra ny androny he sofana laky ny bebaka tamin'ny ratsy nataony te izy avitro Ramala na tena notaza na niverina tamin'Andriamanitra izy tamin'ny ora farany be loatra ny raha very tamin'ilay tongony voativitra teo dia tsy zakan-tsoa izy koa moa efa antitra raha teoko ndao re olona entina ny tanàna izy dia ho alevitsika eny amin'ny fahasambahiny Ramala ry namako mahatra sofa nahatsaran'Andriamanitra ianao velo maletsy Ramala natolotry ny asemo radioanareo teo Ramala tantara indray miseho nosoratany Benjamin ireo namelona ny tantara Zoma amin'ny Rino Ralala Nanja ary Christophe Rabearmanana nandray feo sy nandrindra ra teknika Mamiary Vony Nana Tontosa Nanja Razafindrakoto